Anjatony kosa ireo mandrafitra ny Fédération PME-BTP izay sehatra ivondronan'ny mpandraharaha madinika ary ihany koa ny salantsalany eo amin'ny sehatra izay mba ahafahany mifanohana amin'ny fampandrosoana. Misa 700 ireo mpikambana eo anivon'ny Fédération PME-BTP eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ary mahatratra 2,000 latsaka kely kosa izy ireo manerana ny nosy raha ny fantatra omaly nandritra ny fionana izay notanterahan'izy ireo tetsy amin'ny infra alarobia. Manana tombony moa ireo mpandraharaha izay miditra ao anatin'ny fikambanana sy ny fédération ary manao antsoavo an'ireo orinasa madinika sy salatsalany miasa eo amin'ny sehatry ny BTP mba hivondrona ao anatin'ny fikambanana sy ny fédération nationale ny tompon'andraikitra. Dia manamafy zahay manao hoe hery no avondrona ary tsy maintsy mijoro zahay hoe sehatry ny infrastructure no resahana eto zay ataoko hoe mbola lavitra any Madagasikara ny tsy ampandroso an'izany dia zay no mahatonga ny mijoro hoe andeo hivondrona araky ny targetran'ny fitondram-panjakana mahefa zany zay ny antony hijoronay eto. Koa ankehitriny zay dia maro ny zavatsy efa vita sy dingana efa natao zay ataoko hoe manonona fotsiny zay amin'ny zavatra tsotsotra dia ny dingana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny institution financière zany zay eto Madagasikara ho an'ireo mpamatsy vola rehetra zany na banque primaire io na bailleur zany dia afa manao tractation ny Fédération PME-BTP mba ahafahana mifanohana ahafahana mampandrosa ty Madagasikara ty. Faharoa misy ihany koa reny karazana ataoko hoe fiaraha-miasa miaraka amin'ny direction générale des impôts reny ahafahana mijery sy mampivondrona ny PME zany hoe misy ny informel dia misy ny formel mba ahafahana mampiditra ny kitapom-bola ny fanjakana zany dia hifanampiana zany dia ny informel ho lasa formel adidy lehibe zany no ataonay miaraka amin'ny direction générale des impôts dia misy laminasa efa vinavinaina amin'izao fotoana zao zay ampahafantarina antsika mpandraharaha rehetra zany sy ny fanjakana foibe moa zany dia ny ministère ny finance et du budget. Fahatelo manaraka an'izany misy ihany koa ny ataoko hoe sehatra anankiray zay fiarahana miasa toy ny hoe CMRT zany sehatra anankiray ahafahana manasongadina sy ampisehoana ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana foibe zay misy amin'izao fotoana zao zay maro eketoana tsara fa membre actif ao zany ny Fédération PME-BTP. Isany koa raha ny fantatra ny fanamafisana ny traikefa sy ireo fifanana izay ho azy mba ho matiana tanteraka ny mpandraharaha vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Centre national pour l'emploi et la formation, ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny ministère ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Ny fédération moa dia mampafantatra ihany koa fa vonona ny iara-iasa amin'ny ministère mpanjakana amin'ny sanany foto-drafitr'asa, ny fampitaovana sy ny fanazarena ny tany ary ny ministère ny asa vaventy ary hitondra ny anjara biriky ahafahany mampandroso ny firenena.